raha mbola zany miakatra ambony tatami sy misy mahasatsika marina zany fa tsy lazeko anareo atao aminaka vao atsora fotsiny ny anarako vao mijoro zany lehilahy zany misy mipipi pataloha tonga dia mikisaka voapirofo androany teny amin'ny palais des sports Mahamasina hay tena mafy Andriamatoa Rajoelina amin'ity taranja karaté ity tsy misy lainga araka izao hitantsika amin'izao sary izao mihorohoro ny mpanao judo amintsika amin'izao miteny izao misy ny démonstration vitsivitsy izay naseho ny Andriamatoa Rajoelina manam-porofo fa tena vrai champion izy fanontaniana dia zao iza mariny tena vrai champion anisan'ny vaovao nanaitra ny maro androany ny hoe nakarina ho grade 6e dan amin'ny taranjany karaté i Andriamatoa Rajoelina. Andriamatoa Rajoelina izay fantatra fa mpikatroka karaté nandritra ny 30 taona be izao ary efa mimbetsaka no tompon-daka tamin'izany taranja izany. I grand maître Andry Rajoelina no nanolotra sady nampiakatra azy teo amin'ny grade 6e dan. Marina moa fa i grand maître Andry Rajoelina dia efa ceinture noire 10e dan. Nisy ihany koa ny démonstration izay nataon'ny Andriamatoa sy ny mpiaradia aminy niaraka tamin'ireo mpikatroka namany nandritra ny fihaonam-be karaté tao amin'ny palais des sports Mahamasina. Mihorohoro ny mpanao judo amin'izao tsika miteny izao hay tena tsy lainga ary tena mafy Andriamatoa Rajoelina amin'ity taranja karaté ity. Raha tsy ahifina moa ny tantara dia nisy ady mangatsiaka teo amin'ny Andriamatoa Rajoelina sy député sy teny. Nilaza moa Andriamatoa Rajoelina tamin'ny fotoana nametrahany vaty fototra ny kianja manara-penitra andoharany fotsy fa anisan'ny atleta matanjaka indrindra teto Madagascar izy ary efa nahazo champion de Madagascar tamin'ny fotoana androny. Nilaza moa Andriamatoa Rajoelina fa vao mijoro fotsiny maheno ny anarany mpifaninana aminy dia tonga dia mipipi am-pataloha. Ka tsy misy atahorana Andriamatoa Rajoelina amin'ny resaka politika na resaka fifidianana io. Manoloana izany mba ahoana ny valin-kafatra Andriamatoa sy teny amin'izany? Na top athlète sy teny Randrena solony ay zaho dia vrai champion fa tsy fake champion. Raha maheno any mpanao gazety manerana Madagascar dia 15 fois sy teny champion de Madagascar ary nivoaka tamin'ny gazety mpanjakana sy radio mpanjakana rehetra tompo lasy tompoko vavy. Araka ny nambarin'Andriamatoa sy teny fa izy dia vrai champion fa tsy fake champion. Naveriny indroa taona izany. Nanambara Andriamatoa sy teny fa efa 15 champion de Madagascar izy ary ananany proof amin'ny mpanao gazety izany. Andriamatoa sy teny ihany koa dia filoha lefitry ny fédération Judo manerana Afrika ary manana andraikitra amin'ny resaka judo amin'ny international izy. Nanamafy Andriamatoa sy teny fa raha misy ny mahay ity sport ity dia ingay sy teny ihany no mahalala an'izany resaka sport zany. Izy no vrai champion. Eto am-pamaranana dia tiako ny ilaza resaka politika ny eto. Andriamatoa Rajoelina sy Andriamatoa sy teny dia tsy ifandramatra velively. Betsaka ny commentaire izay miverimberina, izay mihomehy, betsaka ny commentaire izay mangataka mba hampifanandrinana izy roa lahy.
zany zavatra zany dia tsy ho hisy mihitsy. Ny tanjon'ireo dia ahoana ny azahoana fony malagasy. Mety tsy mitovy fijery io ary mety fandramatra amin'ny teny, mety tsy mifanaraka amin'ny fanehoan-kevitra, fa izareo dia tsy ady sur terrain izany mihitsy. Dia noho izany, eto am-pamaranana dia Andriamatoa Rajoelina dia efa nanam-poroa fa tena champion izy ary vrai champion. Dia ary ahoana ny momba sy teny